Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ultranao ny fampalalam-baovao. Andrasana treto ny valiten'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana mikasika ilay requête napetraky ny solombavambahoaka. Miankina amin'izay no ahafantarana ny toy ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny premier ministre sy ny gouvernement teny Tsimbazaza ny volana desambra lasa teo. Fotom-pisainana sy fomba fiasa afaka manovana zavatra rehetra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefanatena izy hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany nandritra ny fandalovany tao Morondava. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefanatena izy izay isan'ny vina sy fanambiny antoko ihany koa. Nanohy ny fitokoana ny androany ireo mpianatra teny amin'ny polyteknika Vontovorona ankoatra ny ekipement sy ny vatsim-pianarana tsy voaray. Takin'ireo mpianatra ny hanavaozana ny fotodrafitrasa eny an-toerana noho izany misy fiantraikany amin'ny fahalalana ratovina. Tetsy amin'ny kanjan'ny Bariany Mamasina no ivon'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy teto Madagasikara androany. Ankoatra ny teny an-toerana, nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny valomartsa ihany koa ireo fikambana ny vehivavy malagasy miara-miainga isa-paritra ary naneho ny mampisongadina azy nandritra ireo diabe. Any ivelany, maty nandritra ny fanafian'ny tafika Israeliana tao Cisjordanie omaly ireo Palestiniana misa 9 na monina faty ireo teratany Israeliana misa 2 miamafy ary mitohy tsy akiato manomboka ny faran'ny volana janoary lasa teo ny trangana herisetra any an-toerana ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Alarobia fahavalo ny volana martsa taona 2024 tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ary manasa antsika rehetra ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Mialohany hidirantsika anatin'ny votoatony vaovao amin'ity ala ity dia aterina manokana ny arahaba ho an'ny vehivavy rehetra tratra ny valo martsa ho taona namafy ny fisitrahan'ny vehivavy malagasy ny zony araka ny tokony ho izy ane ity taona 2024 ity ho maro arak'izany ny fanadiadina ifandraika amin'izay fanamariana ny valo martsa izay ho an'ny androany fa hanokafantsika ny fampalalam-baovao. Andrasana treto ny valiteny ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina mikasika ilay requête napetraky ny solombavambahoaka. Miankina amin'ny valiteny avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana io raha ny fanazavana no ahafantarana izay ho toy n'ilay resaka motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny premier ministre sy ny gouvernement teny Tsimbazaza ny volana desambra lasa teo. Kaeton Andriatsilavo. Tsy mbola novalian'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hatreto ilay taratasy fangataham-panazavana na ny requête napetraky ireo solombavambahoaka eny aminy mikasika ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana sy ny fampiatoana ny motion de censure teny Tsimbazaza ny volana desambra 2024 lasa teo. Zavatra roa no nangatahana amin'ny ACC taoriny ny fandefasan'ireo solombavambahoaka ilay fitarainana tena anivon'ny ACDDED raha ny fanazavana. Voalohany dia nanao zao fangatahana hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve ny fampitsara ny bureau permanent ny assemblée ny processus démocratique efa engagé. De ny faharoa dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve ny nataon'ny président namoro ny assemblée namoro ny député tany ivelany. Zay no nangatahana mifanaraka amin'ny constitution fa tsy misy ankoatr'izay dia raha sanatsika misy ny tsy fanaran-dalàna dia misy mifanaraka amin'izay ao anatin'ny constitutiontsika ao. Raha tsy misy mola izy dia fa zay anjarany ACC miapprécier hoe nisy na tsy nisy mifanaraka na tsy mifanaraka. Zay no nataonay ty zavatra nalefanay tany fa tsy misy milaza hoe mangataka fiatoan'ny président tsy asa tsy anjaranay zany. Anjaran'ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany no manome ny valiny amin'ny fangatahana roa sosona nataon'ny ACDDED io.
miankina amin'ny valiteny avoaka ny fitarana avo momba lalam-panorenana no afantarana izay mety ho toy n'ilay fangatahana natao ny solombavambahoaka. Ny tanjona amin'ity zany dia fampahafantarana ny ACC manara-dalàna sy tsy manara-dalàna ny olona tsirairay anatin'ny fitondrana. Raha manara-dalàna izy dia manara-dalàna zay. Fampahafantarana amin'ny olona tsy manara-dalàna tsy manara-dalàna zay. Samy mitandrina ny tsirairay mba tsy hanaonao fahatany na angatangataka fahatany. Zay le izy. Satria ny assemblée mangataka rehefa ACC miteny fanara-dalàna ino koa ny angatahany io. Dia samy mitandrina samy manao ny asany. Andrasana araka izany no mety ho valiteny avoaka ny ACC mahakasika ity fangataham-panazavana napetraka eny amin'ity. Ho tahaky ny mahazatra amin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona ve sa isy fiovana. Raha ny hita tamin'ny valiteny ny ACC adrizay ihany koa no raisina sy nakatoavina avokoa ny fangatahana fanamarinana ka voalaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana avokoa izy ireny. Ohatra amin'izany ny tatim-pifidianana, ny fampangatoerana tenenivon'ny antenimera roa tota sy ny maro hafa. Fa vahoaka Manarivo no miaina anaty fahasahiranana amin'ireo fokontany maro ao atapy-tanàna ny Morondava amin'izao fotoana izao. Tsy afaka manohy ny fiainana andavanandro sy manao ny asa fitadiavana ireo mponina. Nanomboka ny farany herinandro teo manoloan'izay. Nitondra ny fanampiana izay voatsirambon'ny tanany ho andro traboana vokatry ny fiakaran-drano ny filoha nasionaly ny Antoko Malagasy miara-miaingy ajo andriany Anarivelo. Henri Florian. Vahoaka Manarivo no traboina vokatry ny fiakaran-drano ao anatin'ny fokontany maromaro ao atapy-tanàna ny Morondava amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy sy ny fahavakisan'ny fefilo ao Kabatomena sy ny fefilo hafa izay niteraka ny fiakaran-drano. Ho an'ny fokontany ampasy manokana ohatra, manodidina ny 700 ireo traboina izay tsy firana amin'ireo site d'hébergement misa 3. Manao antso avo amin'ny fanjakana ireo mponina mba hijerevana akaiky ny fahavoazan'izy ireo. Vahoaka maro no traboina isaky ny fokontany araka izany ary tsy maintsy nandao ny tokantranony. Nambarany lehibe ny fokontany fa indray mandeha nitondra vary iray gony sy lojo iray gony ny fitondram-panjakana fa tsy nisy ny ankoatra izay. Fanjakana nanao fanampiana indray mandeha vary gony raiky dia lojo tapagony zay niteto. Potika tanteraka ny fananana ary tokantrano maro ihany koa no voatery mifindra monina vokatry izany. Manao antso avy amin'ny tompona ndraikitra mahefa araka izany ireo mponina ny jerevana akaiky ny fahavoazan'izy ireo. Manoloana io, tonga nitsidika sy nampahery ireo traboina ny filoha nasionaly ny Antoko Malagasy miara-miainga ajo andriany Anarivelo nandritra ny fandalovany ao Morondava renivohitry ny faritra Menabe izao. Dia mba te irahina amintsika rehetrarehetra taty fantatra ny fahasahiranana tamin'ny tondradrano teo. Misaotranareo, saotra ny président naplaza taminay ny zavatra nanjo taty. Dia mitondra fanampiana kely fotsiny izay, tsy betsaka fa kely izay vitan'ireto mpikambanyreto miaraka taminay mivady ka mba hanampiana anareo ilay mijanona eto mandra-pamonjy ny tokantrano tsirairay avy. Dia mirakosoa anareo mba ho tafaverina soamantsara ny tokantrano amin'ny fotoana faran'izay aingana. Dia mivavaka ho anareo koa mba hafaingana amin'ity fahasahiranana ity. Isan'ny fokontany tena nitondra taiketra vokatry ny fiakaran-drano ny ao Ampasy, Tanambao, Ankisirasira Nord sy Ankisirasira Sud, Andakabe Est sy Ouest. Ho an'ny andro any, manomboka mihena tsikelikely ny rano ary manomboka miverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina sasasasany. Fa fotom-pisainana sy fomba fiasa afaka manova ny zavatra rehetra ny fametrahana ny fitsinja ara-pahefana tena izy. Ho ny filoha nasionaly ny Antoko Malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity nandritra ny fandalovany tao Morondava renivohitry ny faritra Menabe. No amafisy ny filoha nasionaly ny Antoko fa efa maro ny ezaka nataony Antoko tamin'ny fametrahana ny fitsinja ara-pahefana. Nateo anivo ny gouvernement izy ireo na tsy tao anatin'ny tsony ihany koa ny fametrahana ny fitsinja ara-pahefana tena izy izay vina sy fanambiny Antoko Malagasy miara-miainga ihany koa. Dradradradraina matetika eto amintsika ny fametrahana ny fitsinja ara-pahefana tena izy saingy mifanohitra amin'ny fomba tokony anatanterahana azy ny zava-misy ankehitriny. Saika ny mpitondra rehetra ny fandimby no samy laza ny ametraka izany avokoa fa tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy izany eto Madagasikara ho ny filoha nasionaly ny Antoko Malagasy miara-miainga tao Morondava renivohitry ny faritra Menabe androany nandritra ny adihevitra sy famelabelaran-kevitra momba ny fametrahana ny tena fitsinja ara-pahefana. Fotom-pisainana sy fomba fiasa afaka manova ny zavatra rehetra ny fitsinja ara-pahefana ho ny filoha nasionaly ny Antoko Malagasy miara-miainga ajo andriany Anarivelo. Tokony omena lanja ihany koa ireo tompona andraikitra isan'ny tokony ahafahana mampandroso ny tanàna. Ny zava-misy izahay mpanao politika matetika toerana misy anay na zay olo mbofidy dia na zay mieritreritra
fa vitanay rery le izy na zay a tsy afaka manao nininina tsy afaka manatanteraka zay netrinetiny vahoaka mpanovina anay a fa olona hafa no manendry a ny zavatra ho tanterahno amin'ny toerana zay tsy sina fa tsy njaram-pahefahany zay a zay no miteraka olana amin'ny ankapobeny sarotiny zay tena sarotiny a amin'izay fanajana ny demokrasia zay tsy io akory ny vahaolana amin'ny fampandrosoana fa kosa io ihany aloha ny lalana mandeha makany amin'ny fampandrosoana ka rehefa tsy ajaina io a dia sarotra no maheo a ny feoan'ny vahoaka zay a dia mahatsapa filaina ny fitsinjaram-pahefana ary zay fitsinjaram-pahefana miainga efa dia fotony sy amin'ny toe-tsaitsika rehetrarehetra amin'ny fanajana ny fahasamihafana amin'ny mahasamy malagasy samy matompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ankoatra io namafisy ny ireo izay tonga nanatrika ny ady-hevitra androany fa tsy mipetraka izany fitsinjaram-pahefana izany ary nametrahana izy ireo fanontaniana ihany koa ny ezaka efa nataon'ny antoko tamin'ny fametrahany fitsinjaram-pahefana tena izy io. No mafisy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy nitsanga-menatra ny antoko nandritra ny fotoana nisiny tao anatin'ny governemanta ary maro ireo ezaka nataon'ny antoko tamin'ny alalan'ny fametrahana ireo rafitra samihafa hipetrahany fitsinjaram-pahefana io. Raha ny zava-misy ny 700 ny volam-panjakana ampiasaina eto amintsika dia ampiasaina tantany ny fanjakana fohibe avokoa raha ny 700 no zaraina amin'ireo faritra 320 manerana ny nosy. Efa misy ny ezaka goavana momba ny fanovandrafitra izay nataon'ny antoko raha ny fanazavana mba hipetraha ny fitsinjaram-pahefana. Tsy omena fotsiny ilay fahefana, tsy hoe tsy zaraina fotsiny, fampiarahana ihany koa fampiofanana sy fanomanana mba ahafahan'ny olona tsiraray avy mandray anjara ao anatin'ny izy. Mbola izay ihany koa nandalo amasy teo dia natazana no niady ny amety nampitomboana ny isan'ny notera. Nandritry ny taona maro roapolo ny isan'ny notera teto Madagasikara, ngamby sénateur mahafantatra an'izany tsara. Roapolo dia roapolo ihany. Dia izay ny niady ampitomboy ny isan'ny notera satria betsaka ny ankizy malagasy nianatra no betsaka koa ny toerana mitady notera fa tsy voatery hoe dia manjato kilometatra izy mandeha any. Zany a fitsinjaram-pahefana koa zany lafindray anatin'ny fitsinjaram-pahefana ezahantsika atao. Maro any zavatra afaka natao ohatran'izany. Birao mifananantany a roapolo tamin'izay tonga tao amin'ny ministera birao mifananantany amin'ny district 9 amby zato. Efa tafiakatra 70 mahery izy zao. 70 mahery izy amin'izao fotoana izao. Misy any a mba ezaka nataonay a ary samy joro vavolombelona ary samy joro amin'izany fa nanao a nampiova ny sehatrasa misy anay izahay a ary vavolombelona izany ny zavatra niteneniko teo fa tsy niforoniko akory no amafisiny fa isan'ny vinany antoko ihany koa ny fampitoviana ny lanjan'ny fampianarana amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy ahafa ny faritra manana manam-pahaizana ka anana olona afaka mahafehy ny fitantarana eo amin'ny lafin-javatra maro. Ilaina ny fampandraisana anjaran'ny olona eny fotony na ny vahoaka na ny olom-boatendry na ny olom-boafidy raha tiana ny ampanjary ny fototra-vitrasa sy ireo fampandrosoana isan-tokony. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay any vahaolana ho iatrany filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Fananoany fitokonany tamin'ity androan'ity ireo mpianatra teny amin'ny polyteknika votovorona ankoatra ny ekipement sy ny vatsim-pianarana izay tsy voaray takian'ireo mpianatra ny hanavaozana ny fotodrafitrasa. Eny an-toerana noho izany misy fiantraikany amin'ny fahalalana ratovina. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny fanomezana ho tsotra ny tranon'ny mpianatra raha ny fanazavana tamin'ity androan'ity olona saina. Niditra tamin'ny andro faharoa ny fitokonan'ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika votovorona androany. Ny lanja sorobaventy nanakandalana anehoana ny fitakiana. Tonga teny an-toerana ireo zandarmeri-pirenena teny amin'ny manodidina ny votovorona saingy tsy nisy ny fifandonana. Ny fitakian'ireo mpianatra izay mifototra amin'ny teboka 5. Voalohany amin'izany ny fototra-vitrasa eny an-toerana izay efa tsy zarizary ary tsy nisy fanamboarana antaonany maro. Enotsika ny fanazavana entiny solontenan'ireo mpianatra ny polyteknika votovorona. Resaka installation électrique izay miteraka face disjoncteur ety anivon'ny campus. Face disjoncteur zany efa dia miteraka famaizan-trano ety aminay anisan'izany zao bloc hitantsika zao bloc 11 bloc 20 bloc 15 dia may sy vao tsy ela akory bloc 7 zay saika may omaly manaraka izany ny trano hipetrahan'ireo ankizy may trano tao bloc 15
ny fanampinan'izy ireo izay efa nisy ihany fa tsy ampy le izy fa fanampiana tapany. Ireo ankizy ireo nefa dia avy any amin'ny faritra avokoa dia tsisy trano ipetrahana. Misy nefa ny polyvalent izay trano malalaka afaka ipetrahana ankizy nefa gardien no mipetraka amin'ilay izy amin'izao fotoana izao. Dia iresaka ny WC sy ny dosy izay hita fa tena tsisy fanamboarana mihitsy mety. Betsaka ireo simy anatin'ny bloc iray ohatra efa ray ohatra no azo ampiasana nefa ny olona miara-mipetraka ao impolo dia voa amin'ny roa maraina ve zany ankizy andeha sasana efa rehefa vanenjika akory hiditra amin'ny fito sasana. Isan'ny nahatonga ny firehetan'ny trano fonenan'ireo mpianatra tato ato io fotodrafitrasa tsy zarizary io raha ny fanazavana. Ny fotodrafitrasa efa osa sy tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra. Etsy ankilany lasa n'olon-tsotra ny ankamaroan'ireo polyvalent amin'izao raha toeram-pianarana izany tany aloha. Ivarotany nahazo izany ary nasiana toeram-pitiovana ihany koa teo akaikiny. Tranga izay melohan'ireo mpianatra ary antson'izy ireo ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana noho ny gabo raraka miseho ankehitriny. Takin'izy ireo ihany koa ny famerenana izany ho ampiasain'ny mpianatra. Ny fitokonana izay hitohy hatrany araka ny tapak'izy ireo na eo aza ny fandrahonana mahazo ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra. Mangataka izay reto mba anajanonanareo fandrahonana membre sasany izay mitaky ny zon'ny mpianatra satria tsy ny zon'izy ireo ny takian'izy ireo fa ny zon'ny mpianatra rehetrarehetra mihitsy tsy janona mantsy ny tolona raha tsy azonay hatramin'ny farany izay zavatra angatahanay azonay mivaingana dia mbola ito foana ny tolona. Masina amin'ny polytechnique. Tsy ampy ny toeram-pinenana, tsy zarizary ny fotodrafitrasa, tapaka matetika ny herinaratra, mampanahy ihany koa ny kalitaon'ny rano ampiasaina eny an-toerana raha ny fanazavana. Ankoatra ireo, isan'ny antony mahatonga izao fitokonana izao ihany koa ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny ekipement sy ny vatsim-pianarana. Ny hetsika ataon'izy ireo izay miankina amin'ny fitondram-panjakana ny tsaharany na tsy raha ny fanenkevitra ireo mpianatra eny amin'ny polytechnique votovorona. Tsara io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe, droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany. Masina ny polyteknika raha ny fehiny fanazavana nentin'ireny mpianatra ireny tsy neny amin'ny polyteknika ihany fa saika manerana nosy dia saika mitovitovy amin'izay avokoa ny olana manodidina izay fotodrafitrasa mpampianaran'izay saingy ny mpianatra teny vodovorona aloha zany hatramin'ny zao no nasana makim-bantsilana an'izay faratsiny ny fotodrafitrasa izay. Avalitsika eo ny momba io fa makasika ny akony fanamariana ny valomartsa kosa indray dia tetsy amikanja barema masina no ivony fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity volanina teny an-toerana avokoa ireo fikambanam-behivavy manerana ny faritra 2020. Isan'ny lohahevitra no safidiana tamin'ity androany ity hoe fanabeazana ny ankizivavy fampizakantena ny vehivavy antoko ny fampandrosoana lovainjafy. Andro iraisam-pirenena natokana nomezan-danja ny tolona ho an'izy io ny vehivavy, indrindra amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. No marina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, samy nankalaza izany amin'ny endrika samihafa ireo fikambanana sy vondrom-behivavy, raha ny teto amintsika ka nanehoana ny fitakiana ny zon'izy ireo, ankoatra ny hetsika isan-karazany. Andro natokana ho an'ny vehivavy ny andro an'io satria isika vehivavy no loharano nipoiran'ny taranaka faramandimby, mitaiza sy manaben'izany koa rariny tokoa raha natokana ho antsika ny andro an'io. Toetra mampiavaka ny vehivavy ny fahaizany mifehy andraikitra maro ary izay no mampifameno antsika amin'ny lehilahy. Manoloana ny tsindry ara-tsaina izay iainana matetika eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy maintsy miakitra, mijoro, mitraka ny vehivavy. Ny manabe zazavavy dia manabe firenena izay tena mifandray tokoa amin'ny lohahevitra namariana ny androandroany dia ny hoe fanabeazana ny ankizivavy, fampizakantena ny vehivavy, antoko ny fampandrosoana lovainjavy. Ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra no hanamora ny fampivoarana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Fa manomboka miakatra zany ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra ary izay ny natonga n'ity lohahevitra ity mbola fampatsiahivana ho an'ny rehetra zany hoe toy izy ny fanabeazana ny ankizivavy fa izay fanabeazana anazy izay no atratrarana n'ilay fizakantena ary rehefa mizakantena ireo atsasa manila ny vahoaka malagasy ireo dikan'izany
moramora kokoa ny ampivoarana Madagasikara. Nandritra ny 2 andro no fankalazana izany dia tao Antananarivo renivohitra ka natomboka tamin'ny diabe ny ainga teo amin'ny gymnase couvert Korondrano ny azo ny kianjana Laribia omaly ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'izy ny vehivavy nisy ny filatroana tetsy amin'ny kianjany Bary Mahamasina izay nandraisan'ireo fikambanam-behivavy manerana ny nosy anjara ary notroniny ireo manam-pahefana maro. Ny teny Mahamasina izay fa raha ikisaka nakeny be oririka fotsiny sika dia tsy afaka. Nankalaza ny fetiny valo martsa tetsy amin'ny magrobe oririka ireo vehivavy avy amin'ny antoko. Tiako Madagasikara tamin'ity androanty nosakanan'ireo mpitandro ny filaminana. Tsiditra ao anatiny ireo mpanara-diny antoko ty makana noho ny fotoam-pivavahana teo amin'ny arabe ny be oririka. Avy nokoloana. Vao maraina, taizana teny amoron'ny arabe. Ny famotona amonjy ny kianjany Bary Mahamasina ireo vehivavy ny tanina isan'ny fokotany anatrika izany. Nandeha ny feo fa tsy maintsy mitondra olona 500 miazo any Mahamasina ny fokotany tsirairay avy. Ao ireo nosandaina vola vokatra izany ary ao ireo nandeha antisitrapo ho fanomezam-boninahitra ny androandroany. Ho an'ny teto ampasika ohatra ny fankalazana ny 7 martsa no nanainga sy nandresy lahatra azy ireo. Tsy misy fepetra fa tonga dia hoe feton'ny vehivavy androany 7 marsa dia miaraka izay satria sambany teto aminay fokotanina pasika no nisy masina no mbo misy an'izao dia mbo vonona izany izay vehivavy reto hiara-dia andeha hoany mbo anatrika izany hoe feton'ny 7 marsa izany. Ny antony manokana tsy dia misy loatra fa tena hoe firaisan-kina sy fihavanana izany foazana eto amin'ny faritra pasika satria dia hoe vehivavy marahina, pasika marahina, vehivavy mahery fo no hitondranay an'izao hetsika izao. Tsy nisy fepetra notakiana ary fotoana fidefoarina no manana an'izao kanefa ny eo amin'ny manodidina ny 500 eo izao ny vehivavy vao antso amin'izao hetsika izao ety amin'ny fokotany Anosy Masina sy ny manodidina. Vao maraina ihany koa no tazana teny amin'ny magrobe oririka ireo mpitandron'ny filaminana. Isakana ireo vehivavy tima tsy hiditra tao amin'ny magro. Araka izany, teo ivelany ireo vehivavy tima no nanao fotoam-bavaka. Vokatra izany, tapaka ny antsasamanila ny lalana manohy any be oririka miazo an'Analakely mandritra izany fotoana izany. Izay izany dia malahelo aloha, izay ny alahelo natao voalohany satria andro ny vehivavy 7 marsa ny androany, maneran-tany. Nefa dia nisakanina tsy navela hitra tao amin'ny magro izay, na dia efa niomanina efa fotoana lavalava ara ilay izy. Ny antony moa dia tsy fantatray satria niesaka izay miresaka amin'ilay mpitandro filaminana izany fa tsisy namaly izay. Soan'ny vehivavy no manao hetsika naiza misy anazy na any amin'ny toerana izay rehetrarehetra, na any tranony, na any ity izany propriété privé, an'olona tsotra ity amin'ny président Marc Ravalomanana, ato mombenay. Tsy tokony ho hita tahatra ny kajikajy politika amin'izao fankalazana ny varimasa izao, raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika iray. Malalaka amin'ny fankalazana ireo fikambanam-behivavy tsirairay avy, ary tsy tokony hisy ny fanavakavahana. Androany zany dia variana ihany raha mahita ny hoe misy ny afaka manatanteraka an'izany ankalalahana dia misy kosa ny tsakatsakana azadino fa ny sarta zany dia ambonin'ny lalàna zany, ambonin'ny décret zany raha hita amin'ny tany Repoblika Madagasikara ny resahana ka tokony hitovy zany nizaniza mankalaza an'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity ho an'ny androany. Ny zavatra rehetra nge dia ao anatin'ny pakady politika daholo fa raha ho an'ny androany aloha zany ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia tsy tena tokony ho hita taratra izay zavatra izay. Nefa moa amin'ny contexte politika izay misy atsika ankehitriny tsy azo sakana ny tsirahay tsy eritreritra an'izany zavatra izany. Eo amin'ny kabary izay ataon'ny mpitarika na izay mitarika ny lanonana eo ny tarafana hoe makaty izany tondrozotra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena izany na makaty izany. Endrika iray, ahitana ny tsy fahavonona ny mpitondra fanjakana hitaky ny fitovian-jo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny sakantsakana ny seho taky ny hitandroany, ny mpitondra izay tokony hanome ohatra tsara alain-tahaka indrindra amin'izao andro ny 7 martsa izao. Fa isan'ireo nanao hetsika nanamariana ny 7 martsa ihany koa tamin'ity androanty ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga.
Ny afaka ny fankalazana ho an'ny androany ho azy ireo izy ireo izay nisafidy ny hanampy ireo vehivavy tantsaha tany amin'ny fokotany Soavin'ny Menina commune Mahitsy tsy fanampiana fotsiny ihany fa fifambizarana araky ny efa nijoroana hatrany am-piandohana moa zany no nentina izy ireo nanamariana izay fankalazana ny valomartsa izay tamin'ity androanyity Hilary nasoloniainy. Ny afaka ny fankalazana ny valomartsa na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany ho an'ny VMMM eto an-drenivohitra na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Nisafidy nidina ifontony hanampy ireo vehivavy tantsaha tany amin'ny fokotany Soavin'ny Menina commune Mahitsy izy ireo androany. Araka ny foto-kevitra efa nijoroan'ny rafitra hatramin'izay ny hoe izay manoro lala mahitsy mamindra aina. Tsy fanampiana fotsiny ihany fa fifampizarana tamin'ireo renim-pianakaviana ihany koa amin'ny maha olom-pirenena mandray andraikitra. Voalohany teny angamba aloha dia miarahaba ny vehivavy rehetra eran'ny Madagasikara eny eran'ny izao tontolo izao amin'ny fahatratrarana ny valomarsa izao. Miarahaba manokana ny ramatoa tantely Andrianaina Arivelo ihany koa izay filoha amboninahitra anay vehivavy malagasy miara-miainga. Ny hetsika ataony androany zany dia midina ifotona efa izay foana moa zany ny malagasy miara-miainga fidinana ifotony manakaiky ny vahoaka manakaiky an'ireo vehivavy namanay amin'ny mba mijery hoe inona ny tena fiainana aty ambanivohitra. Zay zany no ezahana ho jerena mba entina ihany koa manetana sy manome heriny zareo amin'izao andron'ny valomarsa zao. Tsy sambany ataonay zao hetsika zao fa mitety zany zay mitety faritra rehetrarehetra dia mijery hoe inona ny azo anampiana an'ireo vehivavy ireo inona no azo anampiana any namana rehetra vehivavy malagasy miara-miainga eran'ny Madagasikara. Nahatsapa ny mahazava-dehibe ny hetsika sy ny fifanampiana tahaka izao ireo vehivavy tantsaha eto Soavin'ny Menina. Ilaina ho izy ireo ny tahaka izao ary samba no nisy rafitra nidina ifotony tahaka izao taty amin'izy ireo. Misaotra ireo vehivavy malagasy miara-miainga izahay mijery anay ifotony toy izao dia ny ety aminay zany fitadiavanay dia izao ety Atsah zao dia mangataka ny tolo-tanana avy any amin'ny anay mba hanampy anay. Mba mihitsy zao vao mbola nahita ohatr'izao zahay. Ny vehivavy tonga dia midina ifotony ohatr'izao. Falay satria mba misy vehivavy avy any Antananarivo mba tonga ety aminay ety Ambanivolo. Nefa ny avy any Antananarivo izay Ambanivolo ihany no mamela satria raha tsisy ny sakafo avy aty aminay ambanivohitra dia tsy velona ny Antananarivo. Dia faly tokoa. Resy lahatra ny amin'ny ohatra nasehon'ireo vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa ireo vehivavy taty an-toerana ka tafajoro androany ihany ny rafitra VMMM eto Soavin'ny Menina. Tafajoro ihany koa ny malagasy miara-miainga eto amin'ny fokotany Andrefambohitra commune Mahitsy. Fa antsika vehivavy rehetra dia manentana izahay mba hiandroso amin'izao fikambanana izao. Ao anatin'izany fikambanana izany dia misy tombotsoa ho azontsika tsirairay avy. Dia soranay anareo izay mpikambana ihany koa ao amin'ny malagasy miara-miainga misaotra anareo izahay avy aty amin'ny fokotany Andrefambohitra. Ny fidirana ao anatin'itony fikambanana itony dia anisan'ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny olom-pirenena malagasy indrindra fa isika vehivavy. Taorian'ny fifanampiana sy fifamizarana nisy ihany koa ny hetsika nokarakaraina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra teto Soavin'ny Menina ka nisy ny fialamboly samihafa nahafahan'ireo renim-pianakaviana sy tanora vehivavy nandray anjara izay notrony ny VMMM sy nanoloran'izy ireo fanomezana. Fanandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny valomartsa ihany koa ireo fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga isan'ny paritra naneo ny mampisongadina azy ireo nandritra ny diabe. Ny VMMM izay manamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy fanampiana ny mpiarabelona amin'ireo asa sosialy samihafa. Niavaka tsy toy ny isan-taona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tao Andrenivohitra faritra Matsatra ambony. Nandray anjara tamin'ny diabe sy ireo hetsika samihafa nanamariana izany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ao Matsatra ambony. Ndeto izahay vehivavy malagasy miara-miainga eto amin'ny renivohitra Fianaratsoa. Miarahaba koa izahay amin'ny vehivavy rehetra manerana ny Fianaratsoa, manerana ny Madagasikara. Izahay VMM eto Fianaratsoa dia manana ny programa nasanay ao anatin'izany ny fampanaovana formation, fampivoarana ny fiainanay vehivavy, misy ny fianarana mahandro, fianarana manao asa tanana.
izay ao anatin'ny faritra fin ny fambolena ny fiompiana ny fanaovana ny asa tanana rehetra koa tsy manda ireo izay te hanaraka anay zahay. Ankoatra ireo fitafy sy aingo izay samy nampiavaka ireo fikambanana tsirairay avy, samy naneo ny fahavononany anolotra ny anjara brikiny amin'ny fampandrosoana ireo VMMM isa-paritra. Ho an'ny tao Toamasina, ny isa 170 am'zato ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'ny fankalazana androany, ka isany niavaka ny vehivavy malagasy miara-miainga izay notanteraina teto amin'ny arabe ny fahaleovan-tena. Andro ty andro androany ty zany dia andro natokana ho an'ny vehivavy. Andro zany any divana ny zoma vehivavy anay. Ary nampanjaka ary manentana zany eto amin'ny resaka miralenta. Satria mitovy foana ny lehilahy sy vehivavy zany ao anatin'ny miralenta. Satria ny androntsika 20 marsa zany tsy hoe andro ndeha sitolotsika toaka agny amin'ny sisiny fa mba ho fatantsika ny fatan'ny biby sy ny maro zany fa manandanja tokoa ny vehivavy eo amin'ny fiainana sy fiarahamonina rehetra. Zany mahatonga le hoe miralenta ny lasa vehivavy eo amin'ny fiainana ray manontolo na tokantrano zany na fiasana zany. Ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga tao amin'ny distriktin'ny Ambatondrazaka, niompana tamin'ny hetsika sosialy teny anivon'ny fiarahamonina ny fanamariana ny andro ny 20 martsa nandritry ny 3 andro ny fankalazana ary nitohy tamin'ny filaharana. Tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny fankalazana ny andro ny 20 martsa ihany koa ireo vehivavy malagasy miara-miainga tao mananjary, na teo azy ireo takaitra navelany rivodoza izay tsy mbola tafarina hatramin'izao. Na teo aza ny hafanana tsy nahasakana ireo fikambanana tao maheva tanàna tsy anamarika ny andro ny 20 martsa izany. Ny VMMM izay nandray anjara tamin'ny lanonana ofisialy tany an-toerana. Toy ny asa sosialy ho fanampina ny mpiarabelona hoy ny tompona ndraikitry ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga isam-paritra. Ankoatr'izay fanadiadinana raha tsika mahakasika ny 20 martsa izay dia tonga eto ihany koa ny elarana Evson amin'ity alay ity hitondra amintsika ny taremarika momba ny mponina sy ny vehivavy sy ny fandraisana anjarany izy ireo moa zany manomboka amin'ny tontolo ny fampianarana hatramin'ny sehatry ny asa ihany koa. Miarabanao ny lahy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity hanomboantsika azy manahoana ny fivoaran'ny mponina teto Madagasikara nanomboka ny taona 3 hatramin'ny taona 20 manahoana ihany koa ny fivoaran'ny isan'ny vehivavy tao anatin'izay 10 taona zay. Miarabanao iva ary miarabana ireo olona rehetra ny tokatrano tany manaraka atsika amin'izao alina izao. Araka ny nambara teo dia ny salanisan'ny mponina no entintsika voalohany dia nahitana fitombony avroeny izay isan'ny mponina izay teo anelanelany taona 30 sy 700 ka hatramin'ny taona 80 sy 2 araka izao sary hitantsika voalohany izao izay manamarika ny isan'ny mponina tamin'ny taona 30 sy 700 izay ahitana 40 sy 700 sy 7 sy 3 sy 10 sy 12 tapitrisany isan'ny mponina tamin'izany taona izany ka ny 10 faingo 3 isanjato no vehivavy avokoa ary 7 faingo 7 isanjato no lehilahy. Amin'ity sary manaraka ity kosa indray izay manamarika ny isan'ny mponina tamin'ny taona 80 sy 2 izay miisa 4 am'zato sy 4 sy 7 sy 4 sy 10 tapitrisany isan'ny mponina tamin'izany. Ka lehilahy no 7 faingo 3 isanjato tamin'izany ary 10 faingo 7 isanjato kosa no vehivavy tamin'izany. Araka ny hitantsika tao anelanelany izay taona 10 taona izay dia nitombo avroeny isan'ny mponina fa ny vehivavy hatrany no maro anisa.
raha maro hatrany araka izany ny vehivavy izany hoe mitana ny laharana voalohany hatrany raha hoe ny firafitry ny salanisa tao anatin'izay 5 taona izay isan'ny olana ho azy ireo hatrany ny lafi ny fampianarana. Manahoana kosa ny salanisa nanantsika mahakasika an'izay hoe vehivavy sy ny tontolo ny fampianaran'izay. Isan'ny iadina rehefa fety rehefa andro iraisam-pirenena ohatran'izao moa ny resaka hoe fisitrahan'ny vehivavy ny zony izany hoe isan'ny zo edina ihany koa izay hoe fisitrahan'ny vehivavy ny resaka fampianarana izay ka mahakasika ny fampianarana dia mbola ambany ny tany vehivavy mandeha any an-tsekoly. Araka izao hasary hitantsika voalohany izao dia 2.4 isanjato ny tany vehivavy mandeha any amin'ny sekoly ambaratonga fototra raha tamin'ny taona 2012 no jerena ny anidina indray izany rehefa miakatra any amin'ny ambaratonga faharoa ka ny idina 2.7 isanjato ny anidina indray izany rehefa miakatra any amin'ny ambaratonga ambony ka lasa 3.5 isanjato fa ny zavatra tena mbola hoe hita fa mbola ambony ny tany vehivavy tsy mandeha any an-tsekoly izay mbola ahitana ny salanisa hatrany amin'ny 2.3 isanjato fa amin'izay lafiny fampianarana izay hatrany dia raha ny hita tamin'ny taona 2012 izay hatrany dia manodidina ny 5.75 isanjato ny tany vehivavy mahay mamaky teny sy manoratra saingy ny any amin'ny tontolo andrenivohitra no tena maro anisa amin'izany fa somary latsaka kosa izany salanisa izany rehefa eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fandraisana anjara ny vehivavy ny toeran'ny vehivavy malagasy ao anatin'ny sehatry ny fampianarana isany mbola zo fototra mila edina hanaovana tsisika mafy amin'izao fotoan'izao ny elarana evson fa manahoana kosa ny mahakasika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy anatin'ny tontolon'ny asa. Somary mbola ambany hatrany izay fandraisana anjara ny vehivavy izay ao anatin'ny tontolon'ny asa raha toka manodidina ny 3.7 isanjato ny tany vehivavy izay hoe ao anatin'izay hoe taona afaka miasa izay amin'izao dia mbola maro amin'ireo vehivavy ireo no tsy afaka miasa noho ny antony maro ary raha ny hita ihany koa amin'izao asary izao ny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena maro ny vehivavy miasa raha ampitahana amin'ny tontolo ety andrenivohitra ary ao ny antony maro mahatonga izany ao ireo vehivavy no misafidy ny hijanao tokantrano izany hoe mikarakara ihany ny tokantrano mikarakara ny vady aman-janany ka tsy afaka miasa tsy misy ny hoe mivarotra na hoe miditra amin'izay hoe sehatry ny asa izay ao ihany koa ireo very asa ao ihany koa ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka mahatonga izay hoe tany vehivavy miditra ao anatin'ny sehatry ny asa izay mbola ambany amin'izao. Isan'ny arany herisetra ny vehivavy raha ny zavatra hita eny anivo ny fiarahamonina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa moa izany asa noho ny taremarika nasongadinao teo hoe ny elarana evson mahatonga an'izay hoe tsy miasa dia maro ny herisetra mianjady azy ireo indrindra ihany koa moa izany tao anatin'ny fiboana betsaka ny tsy miasa na ny lahy na ny vavy dia isan'ny mety ho antony mahatonga ny trangana herisetra samihafa ihany koa izay fa manahoana izay herisetra izay raha nanantsika ny antotanisa momby io. Mahakasika izay herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay dia hita raha ny fanadihadiana natao fa ny fasairanana ao tokantrano no mahatonga ny herisetra ao anatin'ny tokantrano iray ka ny vehivavy no isan'ny tena mizaka izany herisetra izany tao anatin'ny vanim-potoana ny fiboana tamin'ny vokatry ny valanaretina Covid-19 no tena nahitana fiakarana izay tany herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay raha ity antotanisa azo avy amin'ny ministera ny pona ity hita araka izany fa atao anatin'ny vanim-potoana ny fiboana no tena nitombo ny herisetra ny anjady tamin'ny vehivavy fantatra moa tamin'izany fa ny ato avokoa ny asa rehetrarehetra na ny lahy na ny vavy ka tsy maintsy nijanona tany an-tokantrano ka isan'ny hoe tena nampitombo izay herisetra ny anjady tamin'ny vehivavy izay. Ankasitrahantsika ny elarana evson tondra amintsika ny antotanisa tsara ho fantatra mahakasika ny vehivavy sy ny tontolon'izay dia iny ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty doka fohy ny eo ihany koa ny resaka herisetra mianjady amin'ny lehilahy ny toy ny fanamariana ny valimaritsa amin'ny faritra samihafa eo ihany koa ny opération arato natao hiadina amin'ny fakanakeriny ao mora ranokoroma izay lasa mampitaraina ny mponina ny antoerana amin'ny ankabeny noho ny antony maro samihafa ampahany amin'ireo fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola ho hitantsika rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary.
Êtes-vous prêts? Prêts? Good Vibes, Nasprod, Pressivinte vous présente Taïk pour un concert exclusif, grandiose et inédit à Madagascar. Le vendredi 10 mars à partir de 18h au Palais du Sport Mamasne. En première partie, Gaël, Rimka, Shane et Denise. Billets déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma, Radisson, Autodivision. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy mbola tsy haiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana any Chine tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matoky azy sady tena mora faraka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za te hanao commerce marketing de inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany olona amin'ny voté 3 misy iprime dolo zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez prime à lève l'avenir. Johnny psihiatra reny akibony tany. Stop, droit de sortie. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de lait d'âme pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamerina ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga soatrany ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia noho ny fahasarotany fitadiavana amin'izao fotoan'izao. Hiara-ny herisetra ihany koa ireo lehilahy raha ny fanadihadiana natao ny herisetra ara-moraly moa no isan'ny mahavoakasika azy ireo izay tranga tsy voaresaka matetika eny anivon'ny fiarahamonina saingy hita taratra ny fisian'izay ity tranga ity izay isan'ny antony mahatonga ny fisaraha-panambadiana amin'izao fotoan'izao fitiny kolona. Ankoatra ireo herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy izay ankalazana amin'izao andron'ny valomartsa izao. Isan'ireo hiara-ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ireo lehilahy raha ny fanadihadiana. Antony voalohany mahatonga izany tsy fisian'ny fidiram-bola raikitra ao an-tokantrano. Ity olana ity izay miteraka ny herisetra ara-moraly ho an'ireo lehilahy. Ao an-tokantrano, ny lehilahy zany raha vao ohatra hoe ao an-tokantrano tratran'ny herisetra ihany zany satria somary matsaro mijaly ihany koa satria ao an-tokantrano mila vola nefa mety tsisy ao an-tokantrano dia mety miady izy mavady. Mety atao hoe herisetra ihany ngamba izay amiko amin'izao fiainana sary tena mitombo izay satria ary maro mihitsy zao tokantrano rava noho ny tsy fisian'ny lehilahy miasa noho ny fanana lehilahy asa zany dia lasa ady le izy ao tokantrano dia miteraka fisarahana mihitsy ara faravana tokantrano. Misy ihany ny ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy aloha ny herisetra koa na tsisy amin'ny endriny BTB zany amin'ny endriny vehivavy mampirafy vehivavy mamono lehilahy hitako aloha fa betsaka ny zavatra hitako mety tsy dia le vehivavy mihitsy manitatra le vehivavy mihitsy manitatra satria mety tsy ho ampy le zavatra ampidirin'ny le lehilahy ao anaty tokantrano dia manitatra le vehivavy. Raha ho an'ny fikambanana izay miaro ny zon'olombelona misy ary hita taratra miamivoatra eny anivon'ny fiarahamonina ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy.
ireo vehivavy mampidibola ambony noho ny vadiny no mampiatra izany raha ny fanazavana. Ity tranga ity izay ahina hiapaka amin'ny lafiny mahaolona sy mifampandrosoana amin'ny ankapobeny. Ie, ny herisetra moa zany araka ny teny baiko hoe VBG, violence basée sur les genres. Tsy manavaka zany io na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Fa zavatra matetika hita ihany koa dia ahitana herisetra mahazo ny lehilahy, indrindrandrindra ka sendra ny vehivavy no manana fahafahana sy fahefana dia lasa toa voahitsakitsaka ny mahalehilahy anankiray. Mety misy koa ny vehivavy araka ny teneniko tary aloha hoe tsaratsara ny fidiram-bolana dia tsy fantatra rangaha loatra iny rehefa miditra ao an-trano, fa lasa ampiasainy any amin'ny ohatra hoe ny fanaovana boteny manokana, fa lasa tsy tokantrano ifanarana intsony zany le tokantrano. Mety voka-dratsiny angamba tsy androso ny firenena satria tsy misy ny fiaramentana. Mety araka ny teneny tao mety lasa mivarilavo ny lehilahy dia mety famadika tampoka indray ara satria rehefa mamony zava-mahadomelona izy dia lasa hamony vady indray izy tonga ao an-trano. Araka izany raha toka ny valomartsa no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Ny 9 Novambra kosa no daty ankalazana izany ho an'ireo lehilahy nanomboka tamin'ny taona 2024. Firenena miisa 120 hatreto no mankalaza ity andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy ity. Zay zany fa tsy hoe 10 Martsa araka ny fangatahany lehilahy maro no omena ny lehilahy ao anatin'izay. Fataorian'ny fampafantarana ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse. Say antoroka sy ny joro vavolombelona mikasika ny tranga fanolanana ny ponina amin'izao fotoan'izao. Arak'izany nahitana fiakarana ny fitarainana mikasika ny fanolanana voarainy ireo fiarahamonim-pirenena miady amin'izao fotoan'izao, indrindra ny fanolanana izay ataona olopady. Maro ny tranga fanolanana eo amin'ny olopady misy eo eny anivon'ny fiarahamonina, saingy tsy say mitaraina sy mijoro vavolombelona amin'izany ny akamaroan'ireo mponina. Taorian'ny fampafantarana ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse, niova ny fitondran-tenan'ny mponina raha ny fanazavana, ka say hanitoroka sy nijoro vavolombelona izy ireo. Amin'ny alalan'ny fitarainana avy amin'ny fiarahamonina sy ny olom-pirenena no ahafahany ireo fikambanana miady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy no mandrafitra adrafitra iadiana amin'ny herisetra raha ny fanazavana. Ankilan'izay, mila ovaina sy atao mifanaraka amin'ny zava-misy ihany koa ny lalàna eto amin'ny firenena. Izany zao aloha dia hoe mazava tsara ilay atao hoe fanolanana sy fanolanana olopady satria ilay lalàna mihitsy manjavozavo. Tsy haiko hoe noho le elatra ve ao anatin'le lalàna tsy nahafahana na définir précisément hoe rehefa ohatran'izao dia atao hoe fanolanana dia eo hitanao hoe lasa misy interprétation be da be dia nahita raha hoe tratra le olona dia lasa mivilavilana ilay interprétation dia lasa tsy tena ilay fe mihidy zany izay. Fa koa eo ihany koa le hoe maivana loatra ilay sazy avoaka matetika. Eo ihany koa le hoe ao anatin'ny lalànantsika tsy misy mametra hoe ahoana no ahafahana miaro an'ilay mpitory. Raisiko ohatra. Manoloana ny herisetra amin'ny olopady, misy ny adievitra sy fampisehoana horonan-tsary hijoroana vavolombelona izay hanokarakara ny hetsika nifinakanga, hetsika izay ho tanteraina ny 21 Martsa ho avy izao. Ao anatin'izay fanamariana ny fankalazana ny andro ny 20 Martsa izay dia manambahiny ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa Ramatoa Masigo Lamalia izay solombavamboaka voafidy atao amin'ny distrika ny Tsiombe no sady présidente ny commission genre et développement eo anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa miarabanao. Tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alaty isan'ny nafantarana anao Masigo Lamalia ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana moa zany. Taorian'ny fitsipahany conférence des présidents azy io teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny volana Jona taona 2022 aiza marina ny mahakasika ny tolo-dalàna iny amin'izao fotoan'izao ve sa hoe bery anjaviny tondra tolo-dalàna izay tsy hita intsony ihany koa ny toy ny ankehitriny. Ia, voalohany indrindra moa zany dia miarahaba satria 20 Marsa ny androany. Miarahaba ny vehivavy rehetra manerana ny nosy, vehivavy malagasy rehetra na eto an-toerana moa zany na ny ivelany any nosy velany nosintsika any. Fa ihany koa miarahaba manokana ny vahoaka ny vehivavy ny Tsiombe
dia teheraba manokana ihany koa ho an'ny filohany anterimera-pirenena mahareny azy eo anivon'ny Assemblée nationale. Amin'ilay fanontanianao teo very an-javony za mino fa tsy de zay loatra le izy fa zay zavatra rehetra moa zany manam-potoanany marina tokoa fa ny farany nandalovany teo anivon'ny Assemblée nationale dia ny volana Jona 2024 izay tsy teo anatin'ny conférence des présidents no nitsipaka fa ny tany amin'ny bureau permanent no tsy nanapa-kevitra hoe ampiditra azy ao anatin'le ordre du jour. Dia hatramin'izao moa zany ny tenanay marina fa nangingina kely izy tamin'ny session-nay farany teo fa ny irarinay dia ny hidiran'izany amin'ny session manaraka zao. Raha ny zava-misy maneran-tany raha matosolo-mbavam-bahoaka dia vehivavy ray isaky ny 7 minitra no maty noho ny fanaovana ny fanalan-jaza ntsokosoko moa zany Madagasikara ihany koa dia isan'ireo fireneny tsy afa-miala amin'izay satria iarahantsika ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Misy ny karazana fanalan-jaza samy hafa, misy ny fivarotana ndreo fanafody izay fampiasa ny maro amin'izany ihany koa hitantsika ny sary rehetra ao anatin'izay. Raha ity tolo-dalàna raha toka lany azo heverina ve fa isany anampy afahantsika miady an'izay fanalan-jaza ntsokosoko izay, afahantsika ihany koa miady amin'ireo karazana tsy fahatombanina samy hafa hoentin'ireo vehivavy mandritra ny voka ny firosona amin'izay. Le fanontanianao zany tiako mba hoe misy zavatra mafisoko kely zany amina hoe andron'ny vehivavy ny androany amin'ny valomarsa zany. Matetika moa zany ny eritreretiny ankamaroany vehivavy dia hoe ny valomarsa dia fanaovana fety na hoe fetim-behivavy. Ny valomarsa tompoko dia tsy fetim-behivavy fa atao hoe fotoana anankiray ao anatin'iray taona zay eritreretina fa tokony hoe hampahafantarana, manao karazana hoe sensibilisation, manao fampahafantarana amin'ny rehetrarehetra hoe mitaky ny zonao anao. Inona moa ny zon'ny vehivavy, inona ny anjara andraikitry ny vehivavy, inona ny tokony ataon'ny vehivavy, inona ny maharary ny vehivavy. Zany rehetrarehetra zany dia tsisy afa-tsy ny vehivavy ihany aloha no mitaky azy. Ary raha ohatra ka miditra amin'le tolo-dalàna teo ny tenako ilain'ny vehivavy le izy, indrindra koa ilain'ny vehivavy tsy manan-katao satria ny vehivavy ataoko hoe manan-katao rehefa tratran'le resaka hoe manao an'le avortement izy dia afaka mamonjy hôpitaly lehibe izy na izy afaka mandeha any ivelany. Fa ny vehivavy zay tsy manan-katao aty amintsika aty dia indraindray araka ny teneninao teo mihinana an'le fanafody tsy fantatrao na lany daty na zavatra tsy tokony atao, fa indrindra koa mihinana tambavy. Mihinana tambavy any amin'ny tontolo ambanivohitra dia eo ihany koa le hoe mamonjy an'le mpitsabo eny amin'ny sisisiny eny dia ireny no mitsabotsabo eo iny dia rehefa tena hoe efa miagravy zany le etan'le vehivavy zay vao manantona hôpitaly be, eo no mampitombo an'le fahafatesana eo amin'le avortement non sécurisé. Zay zany no mahatonga anay hoe vehivavy no maharary an'ity zavatra ty vehivavy ny tokony miteny azy vehivavy tokony hoe ary tokony hanoana an'io satria tsy tsika rery ane no ataoko hoe mandefa an'izany tolo-dalàna zany satria mahafantatra zao tontolo izao fa raha ohatra ka misy ny avortement non sécurisé na izay atao anelakelan-trano izay misy tsy azontsika lavina fa misy reny, ary rehefa misy reny ary tena azo atao hoe ny olona mandany ty tolo-dalàna ty ara no efa miaina amin'izany, eo ny anaovako an'izao hoe tsy tokony asitsika fiatsaram-belatsihy le fiainana satria tsika ihany no voany. Any raha ohatra fotsiny anohatra zao ny any France ny andry zareo ara IVG na hoe interruption volontaire, fa ny antsika ty ane raha ohatra ka hoe tratrany tsy fahasalamana le reny na le zaza ao akibo
rehefa fantatra zao fa tsy ho tafavelona izy ety ka io indrindra no mipetraka ny olana rahamatoso lombavambahoaka risany antony nanoeran'ireo mpisihatra samihafa moa zany ny fandaniana ny firosona mifankatoavana ny titolo-dalantia no hoe isan'ny voamay ampitombo ny tahan'ireo olona miroso amin'izay fanalanjaza zay moa zany makasika an'ity ITG ty nefa ny io ihany koa ny resaka soatoavina malagasy amin'ny akabeny hitantsika fa tonga hatramin'ireny ataontsika hoe ny mpandala ny kristianisma moa zany nyrotsaka antsehatra nitondra ny heviny tao anatin'ity ianao moa teo ny resaka hoe tsy tokony hisy fihetsaram-bela tsy ao anatin'izay fa manahoana misy ve ny karazana arofanina mipetraka tsy hoe atongavana amin'izay hoe rehefa tianao an'le fanalanjaza ny olona ray dia afaka miroso azy ao anatin'ity tolo-dalàna ity rehefa io tolo-dalàna io no lany eo anivon'ny assemblée nationale dia tsy maintsy mbola misy koa ny atao hoe décret d'application dia ao anatin'io no ahafahana manao any pitsopitsony rehetrarehetra zany hoe balizy mba tsy ahafahana amin'izany avortement fa obe zany satria le izy raha jerenany amin'ny fotsy miangatra raha misy vehivavy anankiray tsy tonga dia hoe natory izy amin'ny alina dia nanofy izy dia fo izy maraina dia andeha za hanala zaza tokony comprendre ny ino moa ny fiainan'le vehivavy tsika ary raha ohatra koa tsika miresaka hoe so dia hoe ampitombo ny tahany fanalan-jaza ny amiko ny tsy fandaniana ny titolo-dalàna ty dia mampitombo ny reny mpianakaviana maty eo amin'izay hoe avortement non sécurisé zay ny tena marina fa ny hoe ampitombo ny fanalan-jaza hatramin'izay dia misy foana eny anelakelatrano ary zay no mampatahotra le statistika misy fa tena hoe midangana be mihitsy ny fahafatesan'ireo reny fa indrindra ny tanora vao misonitra le farany any ramatoso olombavambahoaka ny fahitanao ny fampanajana ny zony vehivavy amin'ny akabeny ady eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao inona ny mbola isan'ny olana tsy ahafahan'ny vehivavy malagasy tena hoe misitraka ny zony na dia ny amin'ny apahany fotsiny ihany aza inona ihany koa ny tena hoe fahitanao mbola aiza ho aiza ny dingana misy antsika amin'izao fotoan'izao efa lasa lavitra ve sa mbola lavitra ihany ny ezaka ao anatin'izay ie raha ny fivorinana ataonay tany amin'ny sadek amaha inao moa ty mpikambana eo anivon'ny sadek ny tenanay ary ao anatin'ny commission genre koa no misy dia nisy fivorinana ataonay farany teo tany an'Afrique du Sud zay ny nandiniana mihitsy ny hoe natao amin'ny tableau anankiray zany hoe reto daholo ny pays membre ao amin'ny sadek 10 dia ahoana aiza ho aiza ny classement misy anao ny pays-nao zany par rapport amin'ireo classement reo amin'ny fanontanianao teo dia raha jerena zany ny antsika raha ohatra hoe eo amin'ny toerana iraisam-pirenena na classement international dia 124e tsika faha 420 amin'ny zato dia raha jerena indray eo amin'ny classement régional dia faha 10 aty amin'ny farany tsika zany hoe raha 10 ny firenena dia ianao zany faha 10 dia eo zany ianao mijery hoe tena mbola ambany tokoa zany tahany zany rehefa tena hoe chiffrenao le izy tena ambany le tahany dia rehefa jerenao indray satria ina moa ny andanjana na amaritana zay zavatra zay jerena hoe firy ny solombavambahoaka misy eo aminareo zay voafidy firy ny isan'ireo ino moa ty vehivavy zay misehatra amin'izany amin'ny sehatra maro samihafa firy ny ary amin'ny sénat firy ny any amin'ny membre ny gouvernement dia rehefa atao ny calculin'ireo ohatra fotsiny zao ny eo anivon'ny assemblée nationale 20 isanjato izay raha ohatra ka ampitahina ny any iza moa ty ny any Afrique du Sud Namibie Mozambique dia mihoatra ny 70 isanjato daholo ireo ary Afrique du Sud no voalohany indrindra dia eo anao zany ohatrany hoe somary manana mampiakatra ny ambom-ponao kely dia lasa ohatrany hoe tokony mba misy ezaka kosa na dia hitako zany hoe misy ihany ny ezaka amin'izao fa mety efa tsy ezaka tsony tokony ataontsika fa action zay ny tena tokony mamaritra azy fendefeny ny fanazavana makasika izay ataoko fa mazava ihany koa ny afatra nentinao tamin'ity ala ity asa fa tsy kabary ny ataontsika hoe fampanajana ny zony vehivavy action avy hatrany araka izay nambaranao zay ankasitrahana feno ianao ramatoa Masigo Lamali ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny kolo tamin'ity ala ity
ia ankasitrahana koa moa nareo eto anivony Kolo TV ianao ny teknisiana izay mandrindra an'izao émission zao fa misaotra koa any vahoaka rehetra izay mijery an'ity fandarana ty. Fa takonao ambadiky ny fanaovana fety isan-karazany ny fankalazana ny 20 martsa fa tsy manasongadina ireo vehivavy tsy mbola misitraka ny zono ny fikambanany iray izay manasongadina ny zon'olombelona sy ny zono vehivavy eto Madagasikara raha ny eto Madagasikara manokana ihany koa hitataratra miariary ny tsy fanajana ny zono vehivavy any amin'ny faritra Atsimonosy izay ilaina asongadina ho fantatry ny rehetra isiany ny fandraisana andraikitra manoloan'izay raha ny fanazavana fitiny kolona. Tsy tokony ionina amin'ny fanaovana fety ny fankalazana ny andron'ny 20 martsa raha nambara ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Maro ireo endrika tsy fanajana ny zon'ny vehivavy tsy karitra eto Madagasikara ka ilaina fampadisaivana manokana. Raha ny fantatra, avy roen'ny herisetra menjady amin'ireo vehivavy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy, raha tsy laza fa tsy ny faritra Androy, raha mita amin'ny faritra hafa, mahazovana ny fady isan-karazany ka mahatonga ireo vehivavy tsy hisitraka ny zony. Eo amin'ny fiarahamonina voalohany. Eo amin'ny fiarahamonina zany any Atsimo dia tena azo lazaina ho zavatra iainana mihitsy zany ilay tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Indrindra zany raha ho raisiko ohatra hoe eo amin'ny mpivady. Eo amin'ny mpivady zany dia napetraka mihitsy zany ny lehilahy eo amin'ny toerana tena ambony be ary efa ekena mihitsy satria efa hoe fomban-drazana ilay izy, ilay hoe ny vehivavy dia mipetraka amina hoe toerana azoko lazaina hoe tsy mitovy. Dia ohatra fotsiny zany raha eo amin'ny fiarahamonina dia tsy manana zo handray fitenena amin'ny vehivavy. Raha ny fitarainana azo eny anivon'ny fitsarany, ny vehivavy no maro anisa amin'izany no ireo zo tsy voahaja amin'ny ankapobeny. Maro ihany koa ankilan'izay ireo tsy samy torika manoloana ny herisetra samihafa. Ny tena miariary zao ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy dia manomboka mbola kely, mbola any ampianarana amin'ny faritra sasany tsy mbola manome asina loatra, tsy mbola mieritreritra loatra fa ilaina mampianajanaka vehivavy, ny tsy fanomezana zo iteny, tsy fanomezana zo anapa-kevitra ao anaty tokantrano. Mbola endrika isehoan'ny fahasamihafana koa ilay hoe fandraisana andraikitra amin'ny fiainam-pirenena sy ny fandraharahana. Mbola kely dia kely ny vehivavy zany tafiditra amin'ireny sehatra ireny ka hitondranay fanentanana, hitondranay antsoavo ny andraisan'ny rehetra andraikitra. Tsy ho diso hevitra koa nefa itsika fa hoe raha tolona ho an'ny vehivavy dia vehivavy ny tompon'izay fa manana andraikitra ihany koa ny vehivavy anovany izay mety ho fomba fijery diso. Manana andraikitra koa ny lehilahy hiara-mientana amin'ny vehivavy mba handavorariana an'izay fitoviana sy ny zon'ny vehivavy izay. No tanterahina androany Tetsanosy ny adi-hevitra sy famelabelaran-kevitra, fampahafantarana ny zava-misy mikasika ny zon'ny vehivavy ankehitriny no karakarainy ny fikambanana tsiriry. Fa tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny fankalazana ny andro ny 20 martsa ihany koa ireo vehivavy tao Mananjary. Nateo azy ireo takaitra navela ny rivodoza izay tsy mbola tafarina hatramin'izao. Ny teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny Mananjary no isany nandray ny andraikitra tamin'ny fikarakarana ka nahatontosana ny hetsika samihafa tany antoenina tamin'ity androan'ity. Fanampanazavana. Na dia nisy ny fahasarotana vao nalovan'ny Mananjary tamin'ny rivodoza Frediny dia nanao ny ainy sy ho zavatra ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny fikambanana vehivavy 20 marsa mba hatateraka amin'ny asakany sy andava ny fankalazana ny andro androany. Manoloanan'izay indrindra no nahatonga ny komina tsy nitaza-posiny fa mitondra tolo-tanana araka an'izay tratra satria ny tao-trano tsy efan'ny irery. Lafim-baovao hafa kosa indray mialoha ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mampitaraina ny mponina amin'izao fotoana ny opération arato natao hiadiana amin'ny fakana-keriny ao Amora-ranokorona. Raha ny aloha ranom-baovao azo misy avalo ireo olona no vonoina hatreto ary feno diambala ireo mpakakeriny ankilany manohy miantso ny fianakaviana ary mitaky 200 tapitrisa ariary. Kaeton Andriatsilavo.
Ny alakamisy fahinina amby folo ny volana febroary lasa teo no nitsidika tao amin'ny komuna Morarano Krom ny filohampirenena izay nanambara Paibe Maso fa ametraka paikady matotra iadina amin'ny fakana ankeriny. Tsy ny andry elakory, ny aliny zoma 4 ny volana febroary, olona 4 no nisy nakankeriny tao Ambohimanarivo, komuna ambanivohitra Morarano Krom. Lasa ny pakankeriny ireo telo mianadahy, 40 taona, 20 taona ary 20 taona. Tafaporitsaka kosa ilay mpiandriombo ka tavaverina any tanàna. Aka ny vidim-bary tamin'ny ray aman-drenin'ireo ankizy ireo no antony ny fakanan-keriny. Atreto, tsy mbola tavaverina tanàna izy telo mianadahy ireo, ary mbola manery ny andoavan'ny fianakavianan'ny Takalonaina, 200 tapitrisa ariary ireo pakan-keriny. Noho ny tsy fananan'ny fianakaviana vola, noho ny avan'izy ireo, izay efa nisy naka intelo ihany koa, nangataka tolo-tanana tamin'ny alalan'ny filanjana baoritra manodidina ny tanàna ny fianakaviana. Raha ny loharano vaovao azo avy any an-toerana, ny zoma lasa teo ny antso farany ireo pakan-keriny, ary nanamafy fa tsy amerina ny Takalonaina raha tsy voalohany vola takiny. Mbola tsy hita tsy mbola miandry vola zany zareo, 200 tapitrisa. Miandry vaovao hatrany teo, sisy filazana vaovao mihitsy izany fitapahan zareo ny telefona. Tsy mandeha tsony ny telefona fa fitapahan zareo mihitsy. Fatra tamin'ny zoma, tsy ary ny antso izy. Natomboka ny Alarobia voalohan'ny volana Martsa tao Morarano Krom ny opération Arato iadina amin'ny fakanan-keriny. Napetraka ihany koa ny centre de commandement tao Morarano Krom ka fepetra noraisina voalohany ny tsy fahazona mivezivezy amin'ny alina eo anelanelan'ny amin'ny 7 hatramin'ny 4 ora maraina. Mitaraina ny mponina ao an-toerana ankehitriny noho ny afitsoky ny mpitandro filaminana manao io opération io. Raha ny ady amin'ny fakanan-keriny no nampijaly, vokatry ny opération indray no mampitaraina ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana. Raha ny loharano vaovao azo, maika ny azo vokatra anaovana tatitra aty amin'ny mpitondra fanjakana foibe ireo mpanao opération ka tsy mifidy. Raofiny avokoa izay rehetra mifanena aminy, ary ny tena olana goavana raha ny fitarainana voaray hatrany, avy hatrany dia mamono. Atreto raha ny loharano vaovao azo, miisa 9 ireo voatifitra no ity raharaha ity. Ny 2 no vonoina tao Andranobe distrikana Amparafaravolona, ary ny 2 hafa no tifirina tao Bejofo distrikana Batondrazaka ny alatsinainy teo. Ny nanaitra ny maro dia ilay trangana monona ilay olona tao Ambohimanarivo distrikana Amparafaravolona, 70 kilometatra mialan'ny Morarano Krom, izay natao sarika mpandrina ny sabotsy lasa teo. Nalaina ary nentina teny amin'ny centre opérationnel natao famotorana, saingy rehefa tonga ny marain'ny alahady, faty efa rotodrotiky ny bala no nalain'ny fianakaviana teny amin'ny hôpitaly Morarano Krom. Laza nefa ny fianakaviana ireo nalaina ankeriny fa tsy ireo olona voatifitra ireo no nakankeriny, ireo pakankeriny izay tsy ny sarotava akory nandritra ny fanafiana nataon'izy ireo. Andrasana ny mety ho toy ny toetra rà, andrasana ihany koa ny vahaolana atolotry ny mpitondra manoloana ity fijaliana sy ny tebiteby iaina ny mponina ao Morarano Krom ity. Izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Maty nandritra ny fanafihan'ny tafika Israeliana atao sy Jordanie omaly ireo Palestiniana miisa 9 namonina faty ireo teratany Israeliana miisa 2 miamafy ary mitotsaky ato nanomboka ny faran'ny volana janoary lasa teo ny trangana herisetra ny antoerana amin'izao fotoana izao. Tsisy afabela tamin'ny darika bomba nataon'ny tafika Israeliana ireo olona nipetraka tao amin'ity trano iray tao Jenina ao Cisjordanie ity omaly. Ora vitsy taorian'izay nodidinana miaramila ity trano lehibe tao Jenina ity, ary efa nivata mangatsiaka n'ireo Palestiniana ny tsirara tamin'ny tany no hitan'izy ireo nanoloana azy. Niamafy ny tifitra teo amin'ny tafika Israeliana sy ny tafika Palestiniana ka niteraka savorivory teo amin'ireo vahoaka. Taorian'ny fialan'ny tafika Israeliana tao an-toerana, nanisan'isan'ireo maty ny tafika Palestiniana ka ny iray tamin'izany izay isany voaroiroy namono ireo teratany Israeliana ny faran'ny volana febroary lasa teo. Araka ny fanambarana veriko matetika, ireo izay manao ratsy antsika dia milalao ny ainy ary manao akilabao ny fiainany. Latsaka ny 30 taona avokoa ny ankamaroan'ireo Palestiniana namono ny ainy tamin'ny fandevenana azy ireo. Olona netsiny no nidina an-dalambe tao Jenina. Maro ireo nanameloko ny fanaovan'ny tafika Israeliana herisetra tsy ankijanona. Raha iverenana nanomboka ny fiandohan'ny taona teo, misy 80 ireo niarambona noho ny fiverimberenan'ny herisetra tany an-toerana, raha 70 amin'ireo dia teratany Palestiniana avokoa. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany, naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko.
vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.